Atrikasa iaraha amin'ny faritra maromaro mba hakan-kevitra mikasika ny fiarovana ny fananantanjy no nisokatra manomboka androany. Natao an'ny faritra afovoany izy ity dia ny faritra Analamanga, Itasy ary Bonglava. Ny tanjona amin'ity atrikasa ity dia ny mba amolavolana fe-kevitra iray hoentina amolavolana lalàna iray hanatsarana ny lafin'ny fananantanjy. Mba hanatsarana ilay fitantanana ny fananantanjy fotony ka misy fangalakevitra no atao eto fandiniana fikaonan-doha mba tongavantsika ny amin'izay tanjona hoe fanatsarana izay fitantanana fananantanjy fotony izay ka ny hevitra tapaka amin'ny androany zany dia ampidirina na izy any anatin'ny fanatsarana lalàna na izy any anatin'ny fanatanterahana avy hatrany, zany hoe tsy hisy fe-potondra zany ho ferany hoe tsy maintsy ho vitaina androany io fa omena an'ilay komite izay mpamolavola ny lalàna, mpanatsara lalàna, omena ihany koa an'ireo direction tsirairay izay ao niveau ministera ho ampiarina avy hatrany izay zavatra tapahana amin'ity androany ity. Aritra roa andro moa ity dinikasa ity, maro ireo solitena avy amin'ireo faritra telo ireo no tonga nanatrika izao atrikasa izao izay nokarakarain'ny ministera misahana ny fananantanjy.